Vohical est l'un des projets et initiatives entrepris par l'État malgache pour le développement. Le ministère des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies a prôné la mise en place des centres Vohical au niveau des 22 régions de Madagascar à partir de 2009. Ainsi, 20 centres Vohical sont fonctionnels et opérationnels. La coordination nationale chargée des appuis à la vulgarisation des projets TIC ou CNTIC assure entièrement leurs implantations au niveau des instances régionales de Madagascar. Celui d'Anus-B y figure et atteste un bon succès. Qu'entend-on par Vohical? Les centres Vohical sont des cyberspaces communautaires installés dans la région de Madagascar, facilitant l'accès de la population à un ensemble d'informations et des relations que l'on trouve sur Internet. Le Vohical est le résultat d'une meilleure et étroite collaboration entre le ministère de tutelle et les collectivités décentralisées. En ce sens, le ministère fournit les équipements, les matériels informatiques et l'accès à Internet. Il forme le personnel chargé de la gestion du centre Vohical. Par contre, la commune fournit le local pour l'héberger, assure le recrutement du personnel, met en place un comité de pilotage pour un bon fonctionnement du centre. Anus-B est une île qui se situe au nord-ouest de Madagascar, à environ 984 km de la capitale Antananarivo, soit 960 km jusqu'à Mbans, puis on fait un trajet de 24 km d'Mbans pour rejoindre le port d'Ankif, et enfin, à Ankif, on fait une traversée de 45 minutes en vedette rapide ou de 3 heures en barque pour arriver au port de Anus-B. Il nous faut 1 heure de vol de l'aéroport de Tana vers celui de Anus-B. Anus-B est très connu par son secteur touristique et sa culture de ilang-lang. Le Vohical Anus-B, dirigé par M. Tombomis Assoumani, est l'un des sièges qui a connu un vrai succès. Le gérant va nous présenter comment il gère le centre ainsi que les offres qu'il y présente. La formation en informatique et la manipulation de l'Internet sont des priorités pour le centre Vohical, mis à part tous les offres et services. Si ny caisse zegny sesika fa le manao photocopie ny fanaovana photocopie dia amin'ny saisie dia amin'ny surveillance ny informatique am'le mpianatra mianatra ny zegny le stagiaire manampy za zegny. Le gérant ne se contentait pas de rester sur le siège, mais il est même parti présenter ses offres de services à d'autres clients qui seront susceptibles de collaborer avec lui aux alentours de Anus-B. Nahatonga le talotaloko mbola tsy dia nisy client loatra talotaloko nahatonga le activité natao amizay hoe mba hisaritina le client taty tafara dia za mihitsy manao l'exemple am'le bia dia manao exemple ny bia ohatran'ity zaho a dia mandeha Riamport tonga Riamport za dia manao exposition aloha hoe amin'ny eo Vohical dia manao bia ohatran'ity. Karaha zay koa zegny amin'ny établissement dia mitondra le carnet de correspondance zaho dia mitondra bulletin
dia mitondra carte écolaza dia mitety magnerana établissement izy igny avoaka ko loha dia izy igny zay lasa manao commande reo dia ireo amizay manao commande efa hitandreo fa le raha zegny amin'ny tegna le tadiavindreo dia mahafinaritra roa le raha tonga dia le établissement andianako tonga dia efa lasa partenaire ny amin'ny fikary ohatran'izay zegny nataoko mitety erany Nosbe ty mitety tany misy établissement jiaby amin'izao fotoana zegny efa zay atao voikalana mamatsy établissement ho an'izay tsy manana matériel jiaby eto Nosbe fa indrindraka établissement public ohatran'izay koa le privé sasantsasany fa en pourcentage zegny établissement Nosbe dia presque atao voikala tsy manao service ny mpianatra ny école établissement eto rehetrarehetra Nosbe. On peut dire que les efforts sont mérités car plusieurs écoles et entreprises collaborent avec le centre actuellement. CG ndakotoko dia vio koa EPP presque EPP public jiaby eto Nosbe ao misy le Amborivoly dia misy andakotoko koa le EPP dia misy zegny le eto boulevard Manso ao amin'ny Cisco dia misy établissement efatra ao amin'ny Cisco dia baka zay ihany manao service rehetrarehetra ao amin'ny EPP boulevard Manso eto Nosbe dia karaha zay koa zegny école publique zegny agny ato misy pa agny la quartier Canvert dia misy koa le école Masera agny Sainte-Thérèse ambony any amin'ny Ambonara dia aveo koa en dehors de ville dia misy koa zegny eto zegny en ville dia misy koa rea lycée mixte zegny mbola zay ato koa mamatsy eo amin'ny activité rehetrarehetra bulletin dia carnet de correspondance karaha zay koa zegny licarte dia karaha zay koa CG any Diamanjara dia karaha zay koa école La Colline agny école privée La Colline any Dar Salama dia presque aty daholo manao activité ny ireo établissement na ny EPP na ny lycée na ny CG araka zay navoalaza jiaby. Quel est le point de vue de cet établissement qui a travaillé depuis toujours avec le centre? Directrice ny CG Nosbe dia zay zegny miaraka miasa amin'ny voikaly efa 3 taogno zegny miaraka miasa tamin'ny voikaly dia miasa ataonay ato moa resaka mamboatra carnet de correspondance mamboatra bulletin dia magnano photocopie zegny tegna ifanasiranay amin'ny voikaly ka nandritra zay 3 taogno miaraka miasa tamin'ny voikaly zay zegny dia nahafapo zay aloha ny asan'ny voikaly sady mba nagnamevagna ny asanay koa fa talohan'ny zay niaraka niasa tamin'ny voikaly zay voatery mandeha agny Diego agny mamboatra carnet de correspondance nay ka zao zegny mba fa vita sur place eto mba tsisy déplacement karaha zegny koa resaka bulletin amin'ny photocopie dia mba mahazo sady mba misy prix koa zegny mba moramora par rapport amin'ilay mandeha amin'ny cyber sasany zay ny avantage be dia be azonay aty miaraka miasa amin'ny voikaly. Il s'est tenu cette année 2012 la sortie de la 3e promotion des élèves du centre vocal de Nosbe dans l'âge varie de 10 à 25 ans. Mety andeha tadiavandreo asa ary mety koa ho an'izay mbola hanohy fianarana mety sy ampanalivana loatra zegny amin'ny fianarana ambonimbony any satria amin'izao fotoana zao zay tany ianarana zegny tsy maintsy mampiasa io teknôlôjia io zegny amin'ny informatique io dia mampamevamevana ny fianarandreo fanizandreo le fianarana zegny ny nazahoandreo certificat vocal zegny. Le délégué régional de la jeunesse à Nosbe
a confirmé que la collaboration entre VUICAL et les jeunes ne cesse de s'accroître et se déroule à merveille. Il y a donc eu une remise de certificat au sein du centre VUICAL. Félicitations, Maïreza Mouila Taft. Maïreza mianatra Lydia omenanao ty attestation tia vokatra ny fiaretanao mianatra tamin'ny informatique aengany koa izay hitondranao hatrany akaiky présidence. Saïd, ravanao, vita fianarana informatique, Maïreza Mouila Taft. Un message du représentant du délégué. Levi nahitana le angadina rano isan'izay mananana ndraikitry sokajiny ato zegny tsy hainay zegny tsy misaotra nareo satria be loatra zegny ny fitiavanareo reo tanora reo. Raha ohatra masamby nitazo ny faizany izay nananany tany zegny anareo na samby nitazo zegny tokony zavatra mety vitany tany zegny nitazominy ho anareo rery tsy mitafivoaka tahaka zao ny tanoratsika reo. Ireo moa ny ho avytsika, ireo moa ny fandimby amitsika hitondra firenena ty. Nefa izay faizana zay nazondro zay
dia hoentindreo zegny hankatsara ity firenenantsika ty hampandroso azy bebe kokoa na dia efa nagnano aza ny ray aman-dreny ka tsy mety tapoka zegny ny fampandrosoana ny tanindrazana ka ireto ankizy reto zegny agnatin'izay fanalagnandro zay mba anisany handeha mpandroso zay firenentsika zay koa ianareo zao zany dimby ianareo zao karaha zay apôstôly roa ambin'ny folo ka izay ny faizana namiagnanareo io mba angatahy koa nareo amizay hampita izy io amin'ny namana jiaby na amin'ny zakinareo na amin'ny kamaradinareo na amin'olo zay magnodidinareo indrindra ny namana jiaby agnatin'ny firenena ka saky dia saky zaho ny tsy anomorana nareo fisaorana tegna manokana mihitsy mikasiky zay raha zay. L'adjoint du PDS de Nouzbé est satisfait de la collaboration entre la commune et le VUICAL et il souhaite qu'on ajoute des matières supplémentaires comme la gestion et management dans la formation afin que les acquéreurs soient capables à la création d'emplois. Fampianarany ankizy zay satria zao le fampianarany ankizy mikasiky ny ordinateur de tena ilaina zay laza aza ny sasany hoe fa le olona tsy mahita taratasy amin'ny taonany roanjato ty zany dia zay tsy mahafehy ny fampiasana ny ordinateur ka zay zany anisany voalohany lehibe indrindra. Manaraka an'izany koa ny VUICAL dia manana ny photocopieuse, manana ny réseau internet ka marobe zany ny ankizy miditra amin'ny VUICAL ao zany mianatra sady mampiasa reo fitaovana eo sady manao photocopie ka tena ilaina ny commune zany ny fisian'ny VUICAL eto Nouzbé. Manarakaraka an'izany koa le manao impression ny taratasy na ny carnet de note ho an'ny sekoly ny VUICAL. Efa marobe zany le sekoly eto Nouzbé zany mandeha amin'ny VUICAL manao reo asa reo. Ny vidiny dia natao mirary sady ahafahany besin'ny maro zany na ny ankizy mandoa afaka miditra ao zany satria zany vidiny natao mirary na le fampianaran'ny VUICAL zany le membre ny maison de jeunes ny CCJ dia mahazo vidiny moramora kokoa zany ho an'ireo ankizy io toy zay mihita eny anivelany. Hita zao marobe zao ny ankizy zao efa mivondrona reo mandeha amin'ny VUICAL mandeha amin'ny maison de jeunes zao ny jeune chambre internationale zao fa mangataka koa zany dia hiditra ao amin'ny raha hoe zay raha mahazo toerana kely zay dia hoe zay ihany zany anamboatra trano kely dia eo zany asianao le fitaovana eo dia zavatra mahafinaritra zany fa dikan'izany efa mirevina zany ny ankizy eo zany lasa hoe maison de jeunes na palais de jeunes eo zany ahitana ny ankizy rehetra zany samby amin'ny ohatrany hoe ao ny VUICAL ao ny CCJ conseil communal des jeunes ao koa zany jeune chambre internationale ohatrany hoe miara-miasa reo miara-mandiditra reo tena hoe le tanora mandraindraikitra zany no hita mivoaka aby eo. Ary farafarany kokoa zany hitantsika zao zany ny crise hoe le zaza mianatra ao mila certificat tsy izy rehetra mihitsy no hita asa tokony hoe mba velarintsika hoe fa ampidiritsika zany ohatrany hoe gestion na ny management zany
mba ahafahany zay tsy mahita asa eo amin'ny orinasa misy eto toerana na etotoerany Madagasikara mba mamorona ny asa kely zany ho azy. Ary tsaratsara koa zany hoe rehefa tsy hiditra amin'ny orinasa zany mety izy hoe ahoeza zany ahitantsika vola hoe hividiana ny fitaovana zany entiny zany manolotra-aina raha efa vita fianarana zany dia zay le zavatra azo tenenina androany. En effet, la collaboration durable du centre avec les établissements et entreprises Anus B a connu un grand succès, surtout au niveau des écoles. La formation en informatique fait de Vohical un grand facteur de développement pour les jeunes. L'initiative du gérant et la compétence des employés du centre Vohical sont le secret de sa réussite.